Ry avana malalo amin'ny tompo, ombatsika menakavana ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo no ty zoma 1 febroary 2024 ity, zay andraisana indray ny mofinaina zay sakafo saza ho anay amin'ity androany ity. Dia miteneny ianao Jesosy fa mangetaheta-nao ny fananay aoka aminay manakariva ny fafenao ny fananao masina. Amen. Ny anjara mofinaina ao atsika amin'ity androany ity ry havana dia ny Apokalipsy 1:5 voalohany. Apokalipsy 1:5 voalohany. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, vohomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vatiny. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny sesy avenianana nanao hoe, indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy toetra aminy, ary eo olona, ary Andriamanitra no toetra eo aminy teo Andriamaniny. Ary fafany ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha, ary olona mipetraka ambony seza fiainanana, indro avozaka ny zavatra rehetra, ary koa izy soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo. Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha ny bokin'ny Genesisy no milaza fa noana hiala tao amin'ny sahidena ny olombelona, ny bokin'ny Apokalipsy kosa dia sokafan'Andriamanitra midanatanatsika midirana ao amin'ilay tsara indrindra, dia ilay paradisa. Eto dia lazainy hoe tany vaovao sy lanitra vaovao. Ry havana, noana niala tamin'izany toerana izany ny olombelona satria tafasaraka amin'Andriamanitra. Eto kosa dia men'Andriamanitra ny olombelona indray lanitra vaovao sy tany vaovao. Olombelona tahaka n'inona ary no afaka miditra tsehatra sy mahazo zany lanitra vaovao sy tany vaovao zany? Asan'Andriamanitra amiko sy aminao zany, ary koa fitezantsika isan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isan'andro. Eto dia ny teny rehetra dia misy vaovao, lanitra vaovao, tany vaovao, ka zany ihany ny zavatra rehetra dia avozan'Andriamanitra. Zavatra rehetra zany dia vaovao. Ahoana no azonao anjara amin'izany? Asan'Andriamanitra zany. Mety zasy ianao hanaiky isan'ny tenin'Andriamanitra, mety zasy ianao ho tototon'ny tenin'Andriamanitra ny fovatontsika, mety zasy ianao manin'Andriamanitra ho amin'izany. Eto dia nilazana atsika zay mino sy manaiky isan'ny tenin'Andriamanitra dia lazaina fa vohomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vatiny. Vohomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vatiny. Ny fiangonana dia hoarina ny tenan'i Kristy ety ambony tany. Ny fiangonana dia olona manaiky ny antson'Andriamanitra, antsoina hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana magary. Ny fiangonana dia tenan'i Kristy ety an-tany ary manana ny Kristy ho lohany. Ny fiangonana koa dia ilazana hoe vadin'i Kristy na fofombadin'i Kristy. Eto ny fotoana zay ampakarina ny fiangonana ampanambadiana an'i Kristy. Milohan'izany anefa misy fiomanana tsy maintsy atao, manaiky isan'ny tenin'Andriamanitra, manaiky velona amin'ny tenin'Andriamanitra, manaiky tototon'ny tenin'Andriamanitra ny fovatonao, fovatonao, mahatonga anao hanana finofo, ahatonga anao tahaka ny tenenin'ny apôstôly masina hoe raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Tian'Andriamanitra voza zasy ianao amin'ny alalan'ny teniny. Tenin'Andriamanitra raha teo marova ny fiainako sy ny fiainanao, ka tonga sy atonga anao vohomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vatiny.
tsy ho tanteraka nefa zany ary tsy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra zasy ianao. Tsy makatony tenin'Andriamanitra. Sambatra zay makatony tenin'Andriamanitra fa oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina zay nanorina ny tranony teo ambony vatolany ka na inona rivo-doza na inona rika be zay teo zavatra henantsika amin'izao andro zao dia tsy mety mentsera ilay trano satria naorina teo ambony vatolany. Ny fitonana ankehitriny dia mikasa hoe anao trano mataty ny rivo-doza. Ny tena mataty ny rivo-doza sy reko zao fiaina amin'izao sy manahirana eto amin'izao fiaina izao dia fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana amin'ny tenin'Andriamanitra, fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Ko amin'ny andro an'ity dia tadio famitana ny tenin'Andriamanitra, amboarina ianao, ataony vomana ianao eo amin'ny Kristy lay lohan'ny fiangonana ka mpanambadiana ny Kristy ianao dia andova ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Ambara-pahatonga izany fepitaona izany miteza ianao velona ny tenin'Andriamanitra. Miteza ianao amboary ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra manova ny fiainako sy ny fiainanao. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tianao ovovao avokoa ny zavatra rehetra. Mitomboka amin'ny teninanay nefa zany dia mahatratra ny manodidina anay sy izao rehetra izao. Miteza ianao tompo anotorony vovatonay. Miteza ianao anovanay olona ahaka ny sitraponao satria raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy fa lasa ny zavatra taloha. Ovay ny vovatonay tompo tonga finofa andairany teninao oka tsy marina anay ny tenin'ny mpampon'Andriamanitra hoe tsy andairany tenin'Andriamanitra toy. Azo atao an'izany zay tompo. Voka hiasa mahery aminay ny teninao anova ny fiainanay dia sahanay ny ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra masina ane ny naranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao etỳ tany takiny ny an-danitra minaniny alina sahazo anay mamilany herikay takina mielanay zay midika taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zotsodrano zay tononona amin'ny naharay zanakary fanamasina zao ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manakizay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra foriana vetivety ianareo dia izy no antanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ny tompo miazo ana ny teniny amay matanteraka ny teniny ka mahatonga anao olom-baovao raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ho azy ane ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay manakizay. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.